professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Voatendry ny hariva teo teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ireo minisitra andrafitra ny gouvernemanta Tsaik Christian telo andro taorinana ny andrenan'ny premier ministre. Ny antsipirin'izay izay ho hitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Mahiriny 50 ireo mpanolontsaina teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika no nahato tamin'ny toerany alina. Ireo ministra tsy nahazo toerana intsony taorinan'ny fanoloana azy ny ankamaroany, indrindra ireo niaran'asa tamin'ny filoha teo aloha sy ny mpitondra HVM. Efitrano fianarana roa sy birao iray no maiky ny kilany afo alina tao amin'ny CEG Ambodrapeto. Antota taratasy maro W no may vokatra zany. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony fahamaizana. Ny tomboera ary lasa tempête tropicale modérée ilay rivodoza mitondra ny anarana hoe Ekechong. Faritra maro manoloana izany no nahazo filazana loza. Maresaka iraisam-pirenena mitony tena ho filoham-panjakana mpisolo-toerana ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ao Venezuela. Fanambarana notsipahan'ny tafika venezueliana saingy nakasitrahany firenena maro toy ny États-Unis. Finaritra tao kolasy tompoko vaovao vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia voatendry ny hariva teo teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta Tsaik Christian telo andro taorinana ny andrenan'ny premier ministre. Ny antsipirin'izay. Nivoaka androany hariva teo ny anaran'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay hiarasa akaiky amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny premier ministre Tsaik Christian manomboka izao. Tendrena ho mpikambana ao gouvernemanta au ministre ny fiarovam-pirenena général de division Rakotonerina Léon Richard, ministre ny Raramahiny Andriamatoa Naina Andeha Tsidouane, mpitahiry ny Kasepanjakana ministre ny fitsarana Andriamatoa Jacques Randianasolo, ministre ny Toekarena sy ny vola Andriamatoa Richard Randia Mandrato, ministre ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Tinarvelo Razafimahefy, ministre ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Afanomezansoa Roger, ministre ny fanajaliana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy Andriamatoa Ajo Andrinenarvelo, ministre ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika ary ny fampiofanana arak'asa Ramatoa Marie-Thérèse Voulahaina, ministre ny fahasalamam-bahoaka professeur Julio Rakotonerina, ministre ny fambolena, ny fiompina sy ny jona Andriamatoa Fanomezansoa Lucien Ranarvelo, ministre ny angovo, ny rano sy ny akoranafo Andriamatoa Vonjy Andriamanga,
ministry ny Arenakibontany sy ny loharan-karena stratégique Andriamatoa Fidinarivo Ravokatra. Ministry ny fitaterana, ny fizahantany sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Joël Randria Mandrambo. Ministry ny asa, ny fampananan'asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatoa Zigel Ranampi. Ministry ny fampianarana ambony, ny fikarohana ara-tsiansa Professeur Madeleine Félicité Rézou Fienina. Ministry ny industria, ny varotra sy ny asa tanana Ramatoa Lanso Rakoto Malala. Ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Andriamatoa Alexandre Georgie. Ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra sy ny fampiborobona ny Aitao Arakajy Mirindra Andriamatoa Christian Ramarla. Ministry ny ponina sy ny fahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Ramatoa Lucien Irma Nahary Mama. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinka Roberto Michael Raharoarilala. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatina Andriatongarivo Akoto Ndrazafy. Sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miadidy ny zandarmarie-pirenena Général de Division Ralmanana Richard. Andininy faharoa, foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izay voalazana izao didy mpanjakana izao. Andininy fahatelo, noho ny ameny ary arak'izay voalazany andininy fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa ao amin'ny tsivolana laharana 12 sipika 170 tamin'ny 19 septambra 2020 mikasika ny fepetra kapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vantany voampahafantariny amin'ny alalany anao manjery ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety mpanjakan'ny repoblika. Taoriany ny fanambarany ny anaran'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ireo nyroso avy hatrany tamin'ny filan-kevitry ny ministra niaraka tamin'ny filoha ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernementa. Miisa 20 mpikambana ao anatin'ny gouvernementa, 20 ministra ary iray kosa sekretera mpanjakana. Mariky ny fitsitsina izany ho ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenany miroso ny asa ary mila vokatra aingana ho izy. Araka izany, isy ny tombana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa afaka enimbolana ary fifanarahana herintaona. Fanazavana. Miasa aingantsika ary aingam-pandeha. Koa misaotra anao Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa natapatsangana izany mpikambana vaovao anatin'izany gouvernementa izany tao anatin'ny 3 andro fotsiny. Ary eto dia miaraba manokana anareo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa. Tsy misy miafina aminareo ny vina apetratsika anavotana ny Madagasikara. Efa fantatrareo ny volavola sy ny velirano sy ny fanamby izay apetratsika anavotana an'ity firenena ity. Koa mitaky asa avy hatrany izany satria efa dodina ny vahoaka malagasy, efa maika nijery ny fampandrosoana izay ho apetratsika. Koa mitsojano anareo aleo alasana atotosa ny ajidy sy ny andraikitra izay nankino ny firenena taminareo. Ny firenena no jerevantsika, ny firenena no tandrovantsika, ary ny fampandrosoana ny tanindrazana
zay no fanamby apetratsika ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy voatery ho ministra daholy ny olona rehetrarehetra vo afaka ampandroso any Madagasikara. Ka ny anso atokantsika rehetrarehetra dia mila mifammetanana mba hiaraka navitra n'ity firenena ity isika. Mila tsika rehetra ny fanavotana ny firenena. Koa alahoery azy. Koa naiza toerana misy anao, ninninna andraikitra saninao sy ho saninao, dia atovy izay tandrify anao ikatsatsika ny ho avy mamirapiratra ho an'ny firenena sy ho an'ny Madagasikara. Eto am-pamaranana dia mitodika aminareo ministra, fantatrareo ny velirany nataontsika, mila vokatra aingana isika. Ka efa nametraka ny fifanarahana mazava na ny contrat programme, ka ao anatin'ny enim-bolana dia isy ny tombana na ny évaluation, ary ao anatin'ny herintaona dia miverinetotsika hamaritra iza ny natratra ny fanamby, iza ny tsy natratra ny fanamby. Noho izany dia contrat herintaona no ifanaovantsika amin'ny vahoaka eto aloha. Hijerevantsika fa za mino fa matoy ianareo voafatiny, voafidy ifanometanana amin'ny fanavotana ny Madagasikara. Voatsonga tao anatin'ny maro ianareo, fantatro fa manana ny fitiavan-tanindrazana, fantatro fa manana ny fahaiza-manao, ary fantatro fa vonona hiasa andro manalina mba hanatanteraka ny vina sy mively rano fanaovantsika ho an'ny mpiarabelona sy ho an'ny Madagasikara. Masina ny tanindrazana, misaotra tompokolahy, makasifaka tompovavy. Fa hatramin'ny 17 febroary no ananan'ny Premier Ministre anehoana amin'ny Parlemanta ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny araka ny voalaza ny lalam-panorenana ny 10 febroary misasakalina nefa no ifarana ny fepito-piasan'ireo solombavamboaka fizora faly. 30 andro aorian'ny fanendrenan'ny Prime Ministre no anolorany ny fandaranasa ny enti-manantanteraka ny politika ankapobeny ny fanjakana na ny politique générale de l'État iny anivo ny Parlemanta. Izy ireo zay afaka mitondra fanatsarana. Io ny voambarany andininy fa 7 amin'ny lalàna fototra. Raha toa karaka amin'ny 20 janoary teo ny voatendry indray ho Prime Ministre Andriamatoa Tsay Christien, manana hatramin'ny 17 ny volana janoary izao, araka izany ny tenany, androsoana ny PGE eny amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona farafahatarany. Ankilany nefa, ifarana ny 9 febroary izao ny fepito-piasan'ireo solombavambahoaka. Tsy maintsy omelohan'ny 5 febroary araka izany no hitondrany ny politika mpanjakana ankapobeny eny Tsimbazaza. Azo heverina manoloana izany, nisy ny fivoriana tsi-ara-potoana eny anivon'ny anteny meram-pirenena, iaona ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta amin'ireo solombavambahoaka, anehoana ny politika mpanjakana ankapobeny. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe, ireo solombavambahoaka manana tao ampiasana ve no anehoana ny PGE, izy ireo na ny sasany amin'izy ireo, izay mety tsy solvava intsony ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana manaraka. Ambarany andininy fa 7 amin'ny lalam-panorenana raha tsy hivina, fa raha ilaina ny fanitsiana io programa io eny am-pandehanana araka ny fangatahan'ny gouvernemanta, dia tsy maintsy entin'ny Prime Ministre eo anatrehany anteny meram-pirenena izany fanovana izany. Fa tokony ampitomboana efa-bolana farafahakeliny ny fepitoana fiantsoana ny mpifidy, izay no anisan'ny tolo-kevitra navotry ny CENI nandritra ny fanaovana tombanezaka sy tatitra ny fikarakarana fifidianana filoham-pirenena farany teo. Mampiona Rakodorso. Teboka maro hoy ny CENI no tokony hatsaraina amin'ny fiatrehana fifidianana eto Madagasikara. Isan'ny nambaran'izy ireo nandritra ny fanaovana tatitry ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, ny tokony jerena manokana ny didy fiantsonan'ny mpifidy sy ny tetiandro mpifidianana. Raha hatramin'izay 3 volana mialohan'ny fotoana ny tokony hiantsona ny mpifidy, alao le izy hiakatra efa-bolana mialohan'ny fotoana mba tena hananantsika fotoana andaminana tsara ny zavatra rehetrarehetra izay atao zany, satria le fitantanam-pifidianana ao anatin'ny fotoana faran'izay tery dia tery zany dia mampanahirana. Tolo-kevitra ihany koa zany ny hoe tokony hiverenantsika raha tadiditsika ny 2e tour tamin'ity indray mitoraka ity dia tery ny fotoana nanaovana amin'ny 2e tour, aloha hiverina amin'ny lohan'ny ihany zany le izy
fa tsy mety a iny fitantanana ao anatin'ny fotoana farany ze fo iny a ny zavatra homariako anakiraingeza be zany zao ohatrany a de ny hoe tokony a ho fitantanana biometrika am'izay zany a ny lisym-pifidianana fa tsy mety tsony ho fitantanana ara-pombandrazana io a zay miteraka olana isa tokony a eto amin'ny firenena. Naroso tolo-kevitra izany ankehitriny manoloana ireo tsy fahatomombanina niteraka resabe teo amin'ny lisym-pifidianana, kara-pifidianana sy ny maro hafa nandritra ny fitaovam-pifidianana filoha-pirenena iny. Nandritra ny taritra nataony ihany koa nilaza ny filohan'ny CENI fa natsiary ho voahenjika izy ireo ary tsy nametrahana ireo mpanao politika sasany fitokisana. Be da be zany a ny tolo-kevitra izay a hoentin'ny CENI eo anatrehan'ireo tompona ndraiky mpanjakana zany a mba hahafahantsika manatsara ny fitantanana ny fifidianana sy mba hahafahantsika manatsara zany a ny lalam-pifidianana zay ifehezana ny fifidianana zany. Ireo tolo-kevitra rehetrarehetra maro be izy a de ho tonga eny am-pelatanantsika tsirairay avy avokoa satria ho arotsakay ao anatin'ny site web ny CENI zany a reny zavatra reny a mba hahafahantsika mandroso amin'ny tsaratsara kokoa. Ny andinin'ny faharoa ambenipolo amin'ny lalàna laharana 5 sy 2 tsipika aotra 20 mifehy ny asan'ny CENI no mametra ny tokony anaovan'izy ireo tatitry ny asa vita indrindra manoloana ny fikarakarana ny fifidianana filohan'ny pirenena 18 sy 20. Ny maraina teo no nanatanterahana izy ireo izany tetsy amin'ny foibe toeran'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana eny Alarobia. Fa maherin'ny 10 ireo mpanolontsaina teo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika nesorina tamin'ny toerany alina. Ireo minisitra tsy nahazo toerana intsony taoriana ny fanoloana azy ireo ny ankamaroany amin'izany, indrindra ireo niara-ny asa tamin'ny filoha teo aloha sy ny fitondrana HVM Fizora Valy. Minisitra teo aloha ny soloana ka nitadiavana toerana hafa, olona nitana toerana ambony teto amin'ny firenena, mpanolontsaina teknika sy mpanolontsaina manokana ny filoha-pirenena teo aloha. Ireo no ankamaroany ny mpanolontsaina ny soahana teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika eo Mali. Isan'izany Andriamatora Andrenarivony Zao Barson, Ratsiferana Hugues ary Laurent Rahajasson na Roli Mercia, minisitra ny serasera teo aloha. Rafatrolaza Bary, sekretera-mpanjakana, ny sanina ny raharaham-bahiny teo aloha. Ny ministra ny zony teo aloha Gilbert François, Andriamora Sata Jean Anissé, ministra ny tanora sy fanatanjahantena teo aloha. Rabiala Jean Rostand, efa nisahana ny asa ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka teo aloha. Mohamed Rashidi, mpanolontsaina manokana, Hersora Zanadrakoto, filohan'ny filakevim-pitantanan'ny orinasa fanalamanga, Rasoa Raona Solofo. Eo ihany koa ny tale général ny ACM na Aviation Civile de Madagascar, izay akaiky ny fitondrana HVM, James Andrenalsoa. Anisan'ireo nesorina ihany koa Andriamatoa Andry Raobelona. Amin'ny ankapobeny, nesorina avokoa ireo mpanolontsaina anisan'ny voatonontonona amin'ny raharaha maloto sy ny raharaha mafana teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana teo aloha. Fa ny 15 febroary izao no fotoana voatondro anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny syndicat-mpitsara eto Madagasikara na ny SMM voatany ho mpifaninana amin'izany Andriamatoa Clément John, commissaire de la loi eo anivon'ny filan-kevim-panjakana sy ny fitsarana an-tampony izay filoha lefitry ny SMM ihany koa teo aloha. Eo ihany koa Andriamatoa Andrianiana Franklin James, mpitsara miasa eo anivon'ny sampan-draharaha misahana ny fandrarana sy ny fananany ministerany fitsarana. Arivo mahery ireo mpitsara hiatrika izay fifidianana izay nanomboka androany koa moa ny fampelezan-kevitra. Fandrasana ny fahatongavany antotan-taratasy momba ny raha-mbola rajana eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Teo anivon'ny Bianco izay nanamafy tamin'ny herinandro lasa teo fa efa madiva ifarana ny fanadidina Gaetan Andreslav. Niverina nangina indray tatoato ny raha-mbola rajona sy ny trangana kolikoly avolenta izay anenjehana azy. Efa maro ny dingana natao manoloan'izany toy ny fizavana ny trano fonenany sy ny birao fiasany ary ny fiantsona azy indroa miantaona teny amin'ny Bianco. Ny herinandro lasa teo nanamafy ny teo anivon'ny Bianco na ny birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly fa efa madiva ifarana ny fanadiadiana ary tokony ho nilatsanainina ny talata lasa teo no niakatra fitsarana ny raharaha. Hatreto anefa samy miandry ny rehetra. Efa nisy ny fanadiadiana sy ny fampetsona natao. Midika izany fa nisy ny ahata amin'ny kolikoly nataony ary pirofo hita mivaingana ny arena azony nandritra ny fitondrana HVM. Tsy tokony hisy intsony araka izany ny tsy maty manota
eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay manao ny tsy mety hiarany sazy tahaka ny olona rehetra. Voaresaky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fiainanany teny Mahamasina, ny tsisy iny tsy maty manota intsony eto amin'ny tany sy ny firenena. Inona araka izany fa tsy ho afamaina ary hiarany sazy sahazany tsy mety nataony avokoa ireo mpanao ampimamba ny harem-pirenena ka mampahanitra ny vahoaka malagasy hatrizay. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy nanaiky hatramin'ny farany amboletra ataon'ny Talent Général mpisolo toerana amin'ny ireo mpiasa eo anivon'ny Kroma Aubreville. Ny Talent Général mpisolo toerana izay niona tamin'ny mpiasa Aubreville tamin'ity androany ity ary nikasa anery azy ireo anao soniny fifanarana amin'ireo Rosiana Gaëtan Andretsila. Nanohitra hatramin'ny farany ny fikasan'ny Talent Général mpisolo toerana hanao soniny fifanarahana amin'ireo Rosiana ny mpiasan'ny Kroma Aubreville. Toerinay ny fanapahan-kevitra anao AG na fivorimby mpiasa tsy hatrehan'ny mpiasa rehetra, izany hoe Breville, Antananarivo, Tamatavy, Betsika, Maivatanana sy Befandriana. Ka sain'ireo olom-bitsy praitsy kombakomba amin'ireo mpitondra mpivarotra ny harem-pirenena Kroma SA ireo. Na dia eo azy ireo dingana maro efa vitanay amin'ny fanoherana ny fifanarahana mamoehitra amin'ny tena ny orinasa Kroma SA dia manaitra anareo fitondram-panjakana vaovao zahay mba handray ny andraikitra faran'izay aingana indrindra mahakasika ireo olonareo satria mbola misikimponitra mafy ireo mpitondra voatendry akamena amodika sy anome ny orinasa ho an'ny Rosiana amin'izao fotoana izao. Iandrematora ny anarivon'ny Jobarson Ratsihivina ny Talent Général mpisolo toerana ny Kromita Malagasy izay voalaza fa tsy mbola nandray ny asany hatramin'ny 20 Desambra 2024 na voatendry azy ho filoha mpisolo toerana. Raha ny loharano vaovao azo nidina ny Breville androany ny Talent Général mpisolo toerana nitondra miaramila ka hanatanteraka ny fifanaovan-tsony fifanarahana amin'ny Rosiana. Fifanarahana izay tseken'ireo mpiasa ary efa namohan'ny ACDDED didy ny amin'ny tokony ampetoana izany fiarah-miasa izany. Antony mbola tsy mazava hatramin'izao fotoana izao ny nananganana ny orinasa Kromita Mining sy ny endriky ny fiarah-miasa amin'ny Ferrum Mining Rosiana ary ny takalo mazava amin'ny fiarah-miasa amin'ny vondrona Stork Rosiana. Voalaza ny ACDDED fa tsy mazava ary misy tombontsoan'ny filoha teo aloha rajonary mampianana hery amin'ny alalan'ny orinasa TIG izany. Ny faefatra ny volana Desambra 2024 fotoana nanomboan'ny tsy fandraisan-karama no nanomboan'ny tolona izay nataon'ireo mpiasan'ny Kroma SA ho fangatahana ny fanapahana ny fiarah-miasa amin'izareo Rosiana. Eo ihany koa ny fiarovana ny orinasa malagasy ary ny tsy fanekena ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa. Hatreto mbola tsy nisy vaovao ny olana. Ny mpitantana indray no mikasa anao amboletra amita hatramin'ny farany ny fifanarahana amin'ny Rosiana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny orohorotany tany Moldava fa eo ihany koa ny Fonta Raisin mahakasika ny Fonta Raisin izay vokatra vaovao ny orinasa Star. Rehefa avy eo. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa feed que numéro 1 Malagasy.
VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Misava vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankavizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fera indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Mivela eto amin'ny fampahalalam-baovao isika fa efitrano fianarana roa sy birao iray no may kilan'ny afo alina tao amin'ny CEG Ambohidrapeto. Antota taratasy maro W no may tamin'ny zany. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony famaizana. Henri Flora. Omaly tokony ho tamin'ny 7 ora sy 7 alina ny rehitra ny trano-tsekoly roa sy birao iray eo anivon'ny CEG Ambohidrapeto. May avokoa ireo fitaovana tao anatin'ny efitrano toy ny W sy ny antota taratasy maro. Voatery nampodiana ireo mpianatra rehetra tamin'ity androany ity noho ny fandaminana tsy maintsy atao. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny avian'ny afo na izany aza itoy ny fampianarana raha ny fanazavana. Ny avian'ny afo zany aloha ngamba no apetraka ay amin'ny manam-pahefana satria ireo salle de classe ireo tsy nisy jiro tao anatiny fa ho apetraka amin'ny manam-pahefana misy anambaratongany zany ny fanadihadiana amin'izay ary ny tenin-drareo moa zany maly misokatra amin'ny fanadihadiana amintsika ny teny zao ka dia miandry ny valan'izay fanadihadiana ataon'ny manam-pahefana izay zay tsika. Mikasika amin'ny mpianatra rehefa tonga tety ny teo anivon'ny draine, teo anivon'ny Cisco dia mitohy ny fampianarana. Etsy ambany etsy zany misy EPP aloha andraisana ny reto mpianatra reto misy salle disponible amin'ny resaka rotation andro zareo dia afaka mianatra ihany ny mpianatra. Kan'izay zany tsy ho tapaka mihitsy ny fampianarana. Fa ny androany zany ho fandaminana satria ankizy le eto atahorana sao dia andehandeha ihany anaty salle any sy ny hoe misy mpitandro filaminana maro anatanteraka ny asany dia nalefa nody aloha ny mpianatra androany fa miverina mianatra rapitso. Antota taratasy maro ihany koa no may kila firehitra tao anatin'ny birao. Ny fanavaozana ny antota taratasy ny mpianatra tsiraray indray zao no takina amin'ireo ray aman-dreny. Ny dossier mpianatra rehetrarehetra 2018-19 6e ka hatramin'ny 3e tapitra may tao daholo. Ny cahier rehetrarehetra momba ny cahier de contrôle, ny cahier de texte, ny registre d'appel tapitra may. Ny resaka bulletin de naissance sy ny certificat de résidence zany ino alaina miverina makany amin'ny ray aman-dreny fa isorana an'Andriamanitra fa miboky amin'ny matricule any amin'ny birao-ny ambony. Zay tena hain-dehibe ny ankizy mihitsy zay zavatra zay mba tsy may tao. Mamerina manao an'izay résidence zay. Satria ao antsika moa zany raha volana sy tapan'ny anarana zay ao mpandaminana sy fiverifiena n'ilay izy hoe mikolla tsara daholo ve dia mbola napetraka tao. Andrasana araka izany ny toy ny fanadihadiana atao ny mpitandron'ny filaminana mahakasika ity famaizana ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ilay tangoron-drahona nahatonga fahasimbana maro tany Morondava fa tsy ny fisian'ny horohorontany ny talata lasa teo hono teo anivon'ny Institut et Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Manodidina ny 2,5 kilometatra ny alan'ny Morondava ny sin'ny ivon'ilay horohorontany. Miantarandriana. 2,5 kilometatra ny alan'ny Morondava no nisy ny ivon'ilay horohorontany nitranga ny talata 22 volana janoary teo ho ny teo anivon'ny iogana ny Institut et Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Ty zao Madagasikara dia ty les sources dia ty l'échelle 500 km zany ohatran'iny dia efa 1500 ano zany elanelan'ny tuleara sy les sources fotsiny eo fa Morondava mbola ty anana ty zany hoe tena bilatsaky ny 2000 ana manodididina 2000 km any le elanelany. Vao tamin'izay ihany raha zao nisy horohorontany eo mafimafy magnitude 7 io indray tany fa mety hoe izy io mantsy
raha ohatra hoe nisy horohorontany tany tasy ohatra zao dia olona aty Antananarivo maheno anazy raha ohatra hoe mafimafy ilay izy dia tsy midika izany hoe nisy horohorontany teto Antananarivo. Dia ohatran'izay koa ilay ka hoe raha maheno horohorontany any Morondava tsy midika izany hoe tany Morondava nisy horohorontany. Signal zany eo amin'ny 3 minutes foana matetika. Fa ny fahenon'ny olona anazy fotsiny le tena mafy indrindra amin'ilay horohorontany 3 secondes na 1 seconde arakaraky ny fahenon'ilay olona anazy. Tsy marina ny filazahana fa ampolony isan'andro ny trangana horohorontany any an-toerana ankehitriny raha ny fanazavana atrandy. Tsy avy amin'ny fietsehany volcano Mayotte araka ny feo mielo no mahatonga ny fiakaran-dranomasina any an-toerana. Ny ao amin'ny Mayotte aloha misy crise sismique mihitsy ao Mayotte satria île volcanique izy dia efa nanomboka tamin'ny herintaona nisy séisme foana tao dia iny aloha tsy mahakasika antsika fa le any Morondava indray fa magnitude 7 zany raha tany amin'ilay faritra nisy an'ilay izy tsisy ninina atahorana tsy hoe sady tsy mandrava trano tsy miteraka tsunami tsy manino tsy manino fa mety hoe henon'ny olona ihany hoe raha ohatra hoe tena olona sensible be izy dia mety possible ihany hoe na heno kely hoe misy fibre. 7 ratsahivina ny magnitude nentiny ity horohorontany ity tsy fantatra ankilany na heverina na tsy izany. Fa nitomboera ary lasa tempête tropicale modérée ilay rivo-doza mitondra ny anarana hoe Ekechong. Faritra maro manoloana io no nahazo filazana loza. Miantarandrianay voatra. Nanomboka ny maraina teo noho ny anahazo ery Ekechong araka ny angom-baovao avy tamin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Nivadika ho tempête tropicale modérée ity rivo-doza ity ary any amin'ny 520 kilometatra tsy mandrefa ny tampolo distrika ny Ampaniny misy ny Vohibeny, 570 kilometatra isan'ora ny rivotra Entiny, 510 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra. Mikisaka miana atsimo atsinanana ny diany. Siditra ny morontsiraka Madagasikara kory izy fa manaraka ny morontsiraka ny tapany atsimo dia ny zavatra efa nisy zany nanomboka ny maraina ny orana no efa nijojo aloha ny faritra atsimo andrefana tsy ho ela dia hitatra ny faritra Androy sy ny faritra Nosy mahazo ery izy ka mivadika rivo-doza dia tsy atahorana hiditra ny tanety fa misy fiantraikany izy zay mahatonga an'ilay filazana loza nakarina teo mba hitombo kokoa ny fiomanana na ny atao hoe préparatif ataony ho an'ny vahoaka. Araka izany manan-keratra ny filazana loza ho any ireto faritra ireto. Filazana miloko mavo ho an'ny faritra Atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Nanamafy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa tsy tokony ho atao ny mampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka andrefana, Atsimo ary Atsimo atsinanana. Vinavinaina hiverina amin'ny laony kosa ny toetr'andro manomboka ny sabotsy ho avy izao. Mandeha mafy le izy teo izy dia rapitso zany dia efa vinavinaina manalavitra ny morontsiraka Atsimo faty ambany be aty zany rapitso dia hiatsara manaraka an'izay ohatra hiaiova ho tsaratsara kokoa manaraka an'izay ny toetr'androntsika. Ho an'Antananarivo zao ny amin'ny sabotsy zany tsika miandrandra toetr'andro miverina amin'ny zany orom-baratra misava maraina dia mipoaka mikotroka ny hariva dia mety betsabetsaka angotsikoa. Faritra 3 ankilany no nitondra fiasana vokatry ny tondra-drano ny entiny ora mikijy nanomboka ny fiandohan'ny herinandro ity, izany hoe ny faritra Boeny, Melaka ary Diana. Araka ny tatitra teo anivon'ny BNGRC, ny fokotany Ambalavola sy Fiofio ao an-tamin'ny tanànan'ny Mahajanga no isan'ny vomafy tamin'izany ho an'ny distrikany Mahajanga voalohany faritra Boeny. Tafiakatra 450 ny traboina ho an'ny distrikany Besalampy ao amin'ny faritra Melaka. Mandidina ny 100 ireo tsy manan-kelofana atao amin'ny fokotany Vilamatsa ao amin'ny komina Soangenga. Trano miisa 20 no ravan'ny Rotsakorana raha ny tatitra azo. Ny tao amin'ny faritra Diana no tena nahitana fampitehana maro. Komina 12 no nitondra fiasana vokatry ny Orambe. Raha ny antotanisa azo tao amin'ny komina Tanambao distrikany Ambilobe. Tafiakatra 420 ireo traboina. 320 ireo trano fonenana safitry ny rano ary 4 no rava tanteraka. Olona iray ihany koa no tsy tapopoka hatramin'izao. Mafy ihany koa ny fahavoazana ho an'ny komina Beramanja ao amin'ny distrikany Ambilobe hatrany. 420 sy 220 ny traboina ary tafiakatra 570 sy 700 ireo trano dibo-drano.
goavana tahaka izany ny fasimbana ho an'ny distrika Nantsiranana voalohany, indrindra ny ao amin'ny antapy-tanàna tao amin'ny fokontany cité ouvrière. 570 ireo tsy manan-kelofana, 530 ireo trano tondrakiny rano, raha toka 510 ny traboina ary 30 ny trano safitry ny rano ho an'ny fokontany Ambotsinjo. Ho an'ny komina Soafena kosa indray, 510 ireo traboina, 30 ny trano dibo-drano. Mitovy amin'izay ny fampitena ho an'ny fokontany Lazare Nord. Mitovy ihany koa ny fahavoazana ho an'ny fokontany Morafeno, Skama ary Namaki, mbola ao an-tampon-tanàna hatrany. 590 ireo traboina ary 50 ny trano dibo-drano. Iray no maty, 2,995 ny traboina, 420 ny trano fonenana rava. Io araka izany raha fihezina ny tatitra vonjimaika navoaka ny Centre d'études de réflexion de veille et d'orientation ho andro faritra telo voakasika. Fa nivoaka ary efa azo jifaina ny Fanta Raisin, vokatra vaovao izay vokarin'ny orinasa Star. Isiny hetsika mifandraika amin'izany na ihany koa village Fanta izay ahitana karazana hetsika samihafa sy ho fampahafantarana ity vokatra vaovao ity. Tsy miova ny vidiny, 330 ariary ny 2 litatra sy tapany. Miampy araka izany ireo tsiro izay entin'ny Fanta. Fanampanazavana. Efa misy ireo tsiro maro samihafa izay atolotra ho an'ny mpanjifa malagasy. Tsinona moa zany fa ny Fanta orange, Fanta anana, Fanta pomme ary manomboka tamin'ity volana ity dia misy ny Fanta raisin. Tsiro-boaloboka malagasy izy ity sy miavaka ary voalohany eo amin'ny tsenan'ny zava-pisotro misy gaz eto Madagasikara. Novokarina nanaraka ny fepetraka ny tao iraisam-pirenena izy ity ary hoentina nomezana fahafaham-po hatrany ny mpanjifa. Amin'ity volana janoary ity dia misy ireo karazana hetsika goavana izay vokarokarentsika miaraka amin'ny vokatra Fanta raisin. Na izany eto Antananarivo na ihany koa any amin'ny faritra. Ireo hetsika sy fanentana isan-karazany ireo moa zany dia hoentina ampahafantarana hatrany sy ampitombo ny fifandraisan'ny marika Fanta amin'ny mpanjifa. Misy fanandramana ao, misy lalao isan-karazany ao, dia misy ihany koa ireo lalao izay karakaraina any amin'ny tambazotra sosialy toy ny page Facebook ny Star Madagasikara. Eto ihany koa izahay dia manambara amin'ny fomba ofisialy fa misy ny hetsika miavaka azy ao karakaraina. Izy io dia ho antsoina hoe village Fanta raisin. Mbola voaresahana amintsika miandalana eny ihany ny fotoana, ny toerana. Resaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitony tena ho filoham-panjakana mpisolo toerana ny lehiben'ny mpanohitra eo anevoan'ny anteny miram-pirenena ao Venezuela. Fanambarana izay nitsopahan'ny tafika Venezuela saingy nakasitrahan'ny firenena maro toy ny États-Unis. Nanambara ny ampiaton'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Venezuela sy États-Unis ny filoha Nicolas Maduro. Fanandina. Nandritra ny daty ny 7 ny volana janoary 2022 maly, nanamariana ny faraiky 12 taona ny tsingerena ny faravan'ny gouvernemanta Tsirefesy Mandidy napetraka Marcos Perez tao Venezuela no nanambarany lehibe ny mpanohatra eo anivony anteny miram-pirenena Juan Guaido ny mahafiloham-panjakana mpisolo toerana azy. Tanjon'ity mpifanandrina amin'ny filohan'ny pirenena venezuelana voafidim-bahoaka Nicolas Maduro ity ny fananganana gouvernemanta tetezamita ahafahana manatanteraka fifidianana malalaka sy mangarahara anatin'ny fotoana aingana. Nanao fianianana manoloana ireo mpanohatra ny fitondrana amin'ny perinasa narivony tao Venezuelana tena no maly. Fanambarana izay notsopahan'ny tafika Venezuelana saingy nakasitrahan'ny firenena maro toa ny États-Unis. Nilazany nankatony mahafiloham-panjakana mpisolo toerana ny Juan Guaido, ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump, nambarany fa afaka niady amin'ny famerenana ny demokrasia ao Venezuela. Ity solombavam-bahoaka lehibe ny mpanohatra eo anivony anteny miram-pirenena ity. Lazany nakasitraka ny fandrobahany fahefana ihany koa ny fikambanany firenena Amerikanina ivondronana firenena manodidina ny 30. Nisy nidinika andatapatra boribory namoahany izy ireo fanambarany iraisana amin'ny mahatsiara-dalàna ny fitondrana ny filoham-pirenena Nicolas Maduro. Nankasitrahany vahoaka maro tofoky ny fitondrana amin'ny perinasa ny fahasahiny Juan Guaido hoy ny fanazavana. Nambarany izy ireo fa ho fanohanana azy indrindra no antony vitakiny. Mbola mifikitra amin'ny fitondrana kosa ankilan'ny filoham-pirenena perinasa Nicolas Maduro izay mbola mialoka ambadiky ny tafika sy ny ampahany amin'ny vahoaka ao Venezuela.
Izay namarana ny vaovao tamin'ny ity alina ity soananao nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Sofa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Mba ho fafinareta narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso. XXL. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.